Taranja tenisy no arahantsika ity fandaranty androany. Ny tanterahana androany teny amin'ny kianja teny Ankatso teny ny lalao famaranana izay miisa 8 tamin'ity androany ity fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja tenisy izay 70 teo ny mpilalao tenisy niatrika izany fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra izany. Pandray anjara misa 70 ambizato izay nahitana lehilahy ny 30 ambizato ary vehivavy ny 70 ny lalao famaranana fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja tenisy. Famaranana valobe izao no tanterahana teny Ankatso tamin'ity tontolo andro ity. Kliba 240 no nahatafita solitena amin'izany lalao famaranana izany dia ny Asito, ny Aksa, Knaps, ny CFM, ny STC, ny Atema, Côte, 3FB, Cosfa, CSMB ary ny ITEC. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao famaranana teo amin'ny 4e série zazavavy izay nikatroan'i Robinson Manuela avy eo amin'ny Atema sy Andria Madison Finaritra avy eo amin'ny Asute, ny Finaritra izay manao akanjo mavokely amin'ny sary. I Robinson Manuela teto no nivoaka nandresy tamin'ny seta 2-7-7-5. Vokatra teo amin'ny 4e série zazalahy kosa dia Andrimampianina Lala Fabien avy eo amin'ny Asite nandresy any Tojonray Eva Angelo avy eo amin'ny Asite tamin'ny seta 2-7-7-7. Vokatra teo amin'ny 3e série zazavavy Ifity nandresy any Sandy tamin'ny seta 2-7-7-3. Fity avy eo amin'ny Atema, Sandy avy eo amin'ny STC. Mbola eo amin'izay 3e série izay ihany fa ho an'ny zazalahy kosa dia Ilala Fabien avy eo amin'ny Asute nandresy any Jimiko avy eo amin'ny Cosfa tamin'ny seta 2-7-7-7. 2e série zazavavy Isanta nandresy any Lili tamin'ny seta 2-7-7-7. Ny Santa avy eo amin'ny Asute, Lili avy eo amin'ny MSC. 2e série zazalahy Miarzo avy eo amin'ny Asute nandresy any Jimmy avy eo amin'ny Asute 2-7-7 tamin'ny seta 2. Teo amin'ny première série zazavavy Zakina avy eo amin'ny Cosfa nandresy any Muriel avy eo amin'ny Asite tamin'ny seta 2. 8-7-7. Ary eo amin'ny première série zazalahy dia Jean Jacques nandresy any Arvony tamin'ny seta 2-7-7. Jean Jacques avy eo amin'ny Cosfa, Arvony avy eo amin'ny Atema. Isan'ny nampiavaka ity famaranana ho an'ny fedina tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ity ny fandraisana anjara andry zareo mpanohana ny Diasella sy ny Telma izany izay nifaninana tamin'ity androany ity. Raha ho an'ity taona 14 ity zany mampiavaka an'ity championnat final ity dia ny fandraisan'ireo orinasa nanohana les championnats section izany hoe tao ny DHL dia tao ny Telma dia manao tena hoe tournoi par équipe mihitsy izy dia nampilalaovina daholo izany dia ataoko hoe
mampiasa amin'ireo orinasa anankiroa ireo dia izay no tena mety hoe zavatra nampiavaka an'ity championnat ity satria tsy hoe nanohana fotsiny izy fa tena nandray anjara tamin'ilay championnat dia atao miaraka amin'ny efa etsy amin'ny terrain ilany eto izany izao ny match les inter sponsor dia eto amin'ny kaiky eto ny match final amin'ilay section. Raha ho an'ilay fananao niveau section manokana nanao ahoana ny fahitanao fizotra ny fananana tamin'ity taona ity nandehanako ny tokony misy hoe nanao ahoana ihany koa ny atao hoe avo teknika an'ireo ankizy mpandray anjara. Raha tamin'ity saison tenena ny section moa zany manomboka ny tournoi ny tennis, avy eo isy eo ny ligue, avy eo isy eo ny championnat de Madagascar. Fa aty amin'ny section dia efa hita fa nisy fiakarany ny ataoko hoe niveau an'ireo ankizy satria misy amin'ireo ankizy izay nanao an'ity toute catégorie en section ity no manao an'ilay sport étude efa hitantsika angamba manao sport étude ary zareo reny zany izao isan'izany ohatra Marcel Tsanta Mioty Rado zareo koa manao sport étude amin'ny tennis dia hita mihitsy hoe misy fivoarana ny zareo tamin'ity section ity. Dia miakoatra an'izay ny ankizy hafa izay nandray anjara koa satria maromaro ihany ilay zavatra ohatrany hoe nisy teo amin'ny anivon'ny tennis izany maromaro nefa fivoahana tany ivelany izao ny ankizy hafa izao andeha ho any ivelany Botswana afaka andro vitsy dia maromaro ihany izany ohatrany hoe match efa nisy mialohan'ity section ity dia nahitana an'izay hoe fiakarany niveau teo amin'ny ankizy izay. Toy izao ary nivokatra teo amin'izay ho an'ny sampanohana izay zareo avy eo amin'ny DSL no nivoaka mpandresy nanoloana ny Telma rehefa nahazo fandresena 4 nanoloana any Telma 4-3 zany no fandresena azon'ny DSL nanoloana ny Telma ho an'ny mpanohana tamin'ity fananana ity. Dia iny fanadidiny ihany koa no ifametrahantsika veloma amin'izao alina izao isaorana ampenjakanao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny namana mpiaramiasa nanatosa ny fandarana tamin'ity androany ity. Toy ny mazatra ihany koa tsy adinona ny misaotra ny CS boutique CMH eny Andraharo eny napekanjana isanao zany hita amin'izao alina izao ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny herinany toy izao indray ary tompola sy tompoko vavy. Veloma tompo.